Nanaitra ny maro raha vantany vao nahita an'ireo izay mpomba ny fitondrana sy ireo izay manaiky ny hanokafana an'izay orinasa base toliara tany toliara tany izay nitondra sora-baventy mamakivaky ny tanàna moa izy ireo ary tsy manaiky velively ny fanakorotanana izay ataon'ireo andian'olona izay manositra an'izany resaka base toliara izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izany no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dindro ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampiandrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny mety ahiahy amin'ny mety hisy ny fifandonana ny eo amin'ny samby zanaky ny toliara no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Na isy teny izany na itinika Roberto dia tsara ny mampahafantatra fa samby zanaky ny toliara izy roa lahy ireo. Ary amin'izao fotoana izao anefany noho ny firehana ara-politika tsy mitovy dia hita fa tena mifanohitra tanteraka ny fanehoan-kevitra n'izy roa lahy ireto ny mahakasika an'ilay orinasa base toliara io. Itinika Roberto etsy ankilany dia manaiky ny sokafan'izy io satria manome asa ny tanora raha ohatra ka misokatra soamantsara ilay orinasa base toliara io satria maro ny tanora any an-toerana ho izy hatrany izay tsy mananasa ka tombony lehibe ho an'ny toliara ny fisokafana io base toliara io. Etsy andany nefa ny isy teny randranasolo ny haiko izay solombavam-bahoaka ny toliara voalohany hatrany izay miara-miasa amin'itinika Roberto ao amin'ny mahasamy solombavam-bahoaka izy ireo dia tsy manaiky velively ary tsy mankasitraka ny sokafana io orinasa base toliara io satria ho ampangaindy Andriamatoa sy teny fa tena mety hanafitohina sy hanohitohina ny fiarian'ireo mponina any an-toerana ny fisokafana io base toliara io ary mety hiteraka voka-dratsy ho an'ny taranaka mampara araky ny nambarany hatrany. Mifanipaka araka izany sy ny fanehoan-kevitra ny reto solombavam-bahoaka izay voafity tao toliara voalohany reto no sady olomanga avy any toliara ireto amin'izao ankehitriny izao. Isy teny raha teo moa tafiditra ao anatin'ny antoko-panositra fa itinika Roberto kosa miara-dalana amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Izy roa lahy ireo no tsy mitovy arakevitra amin'izao fotoana izao ary tena hita taratra fa mafana dia mafana ny eo miresaka izay tsy fitovian-kevitra izay ka mety hiteraka savorivory lehibe any toliarany. Tsy mety hiteraka savorivory lehibe intsony moa izany fa efa miteraka savorivory mihitsy any toliarany amin'izao ankehitriny izao. Raha toa ka nosakanana Andriamatoa sy teny izay tsy afaka nivoaka ny tranony amin'ny famoriam-bahoaka izay nokasainy hatao tamin'iny alahadiny izay nodidiny ny mpitandro ny filaminana marobe ny trano fonenany ary tsy nahazo natao izay famoriam-bahoaka izay dia tezitra manoloana izay ireo vahoaka marobe izay nidina an-dalambe ary raikitra ny fanakanan-dalana sy ny fitokonana ary ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka atao toliara tao. Niezaka nandamina n'izany rehetra izany ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana tany fa hita hatramin'izao fa mihamafana trano ny toe-draharaha any toliarany. Tsy niandry ela akory taorian'izay dia iny fa nidina an-dalambe indray ireo vahoaka marobe niaraka amin'ny sora-baventy izay mitovy fomba fijery amin'ny Andriamatoa itinika Roberto sy ny fitondrana amin'izao fotoana izao amin'ny fanohanana ny fisokafany orinasa base toliara any an-toerana any. Tsy mila korontana ireo vahoaka ireo araky ny sora-baventy izay noentin'izy ireo hatrany ary mangataka izy ireo ny amin'ny fisokafany orinasa base toliara satria tombony lehibe ho azy ireo izay fisokafany orinasa base toliara izay satria hanome asa ny tanora marobe araky ny voalaza hatrany. Mivaky roa araky izany ny olona any toliara amin'izao ankehitriny izao. Ao ireo izay miray loha sy miray hevitra amin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny amin'ny fisokafany izay orinasa base toliara izay. Ao kosa ireo olona izay tsy manaiky an'izany hatramin'ny farany ka eo indrindra no miteraka ny yahiahy amin'ny mety hisy ny fifandonana ny eo amin'ny samy vahoaka ao toliara ao raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra hentsitra manoloana ny toe-draharaha izay misy any an-toerana any amin'izao fotoana izao. Raha dinihana lalina sy atao jeritodika ny zava-misy any toliara amin'izao fotoana izao dia tena mitovitovy amin'ny zava-nisy
tany amin'ny fotoanany fanjanahantany satria tamin'izany moa fiteraka ilay nantsoina hoe zarazarao mba hanjakana ka izany indrindra no zava-misy any Toliarany amin'izao ankehitriny izao satria lasa mizarazara ireo voaka any Toliarany fa tsy miray loha ary tsy miray hina amin'ny hoe inona ny tokony ho atao ary inona ny tsy tokony ho atao, inona ny marimaritra iraisana izay mba ahafahana mampandroso any Toliara indrindra fa ireo izay samy zanaky ny Toliara dia tokony misy an'izay fikaonandoha izay mba ahatonga an'io olan'ny Toliara io hiravona hatreo ary mba ho vaholana maharitra no ho aroso amin'izay fampandrosoana izay tian'izy ireo ho apetraka amin'ny Toliara izay fa tsy sanatria akory hifandramatra na ihany koa hiady ny samy avy ao Toliara toy ny valalan-karona izay mifanipatipaka eto sy eroy nefa dia samy zanaky ny Toliara izao ihany. Aiza hoe zara ilay voalaza foana hatrany am-piantohana amin'ilay hoe malagasy iraika ihany, malagasy tsy mivaky volo. Aiza hoaiza no misy an'izany amin'izao fotoana izao satria raha ny toe-java-misy dia tena mivaky ny malagasy amin'izao ankehitriny izao ary mizara roy lehibe ny malagasy indrindra fa ireo mpanao politika amin'izao ankehitriny izao. Tena mampalahelo ny zava-misy satria zary lasa ataon'ireo mpanao politika fitaovana ny vahoaka malagasy. Aiza am'izay ireo izay mitonona ny tenany ho tena tia tanindrazana sy mahery fo ho an'ny tanindrazana manoloana ny toe-java-misy amin'izao ankehitriny izao. Tokony mba miezaka mitady vahaolana amin'izay mba tsy hisiny ity fifandonana lava eo amin'ny samy malagasy ity fa raha sanatria ka hiverimberina foana io ady an-trano sy ny ady lahy politika ao Madagasikara io dia hanano sarotra ny hidirana amin'izay fampandrosoana any Madagasikara izay satria lasa mikorotan-dava ny any an-toerana ary tsy mipetraka tsara ilay rafitra ara-politika izay misy any an-toerana hany ka lasa miteraka an'izay savorivory lahy politika zay foana no tena hita eto sy eroa. Izay tokoa ve ilay antsoina hoe tena fitiavan-tanindrazana? Izay tokoa ve no tena antsoina hoe ny tena fitiavana any malagasy sy ny fitiavana fampandrosoana? Sa ny fitiavan-tseza sy ny fitiavam-boninahitra no tena betsaka indrindra fa ho an'ireo izay tena zatra manao ampimamba eto sy eroa izay. Aoka izay ny ady lahy politika ary aoka izay ny korontana lava izay misy eto sy eroa fa tena mahatsiaro mijaly ny voaka malagasy na ny fiariana aza dia lasa mikorontana manaraka an'izay ady lahy politika sy ny fitiavan-tsezan'ireo olombitsy izay ka aoka mba ho tena fampandrosoana lalina no tena himatimatesany ireo rehetra izay mitonona ny tena no tena tia tanindrazana fa tsy sanatria akory ndeha hanaovana fitaovana any voaka malagasy izay hampiadiana eto sy eroa fotsiny fa tsy tsara izany. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovao trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.